Salama tompoko, ankafaliana atrany no iaonako aminao eto amin'ny ity page Cornelio ity rary koa ramirary mba ho ny fahasoavan'Andriamanitra ne no anapaka feno eo amin'ny fiainantsika. Avy hatrany dia hotoizantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ny ilay fanjakan'ny bibidia satria ozy isika teto no fanjakana ijoro farany ifian'izao rehetrarehetra izao mialohan'ny fiavian'i Jesosy ka somary lavalava ny fanambarana hanambaran'ny baiboly azy ato ka hozaraintsika arakaraka izay tsy malava be ny fotoana mety hoe isy fizarana voalohany zany amty aloha dia isy fizarana faharoa tsy fantatra fa hitantsika ihany izay tsinjaratsika azy fa dia tahaka izao ny filazalazan'ny baiboly mahakasika indrindra an'izany hoe fanjakan'ny bibidia izany teboka anakirangeza be voalohany aloha tsy firenena tokana no anangana ny fanjakan'ny bibidia. Apokalipsy 7:12 voalohany sy ny faharoa dia manambara mazava ny tenin'Andriamanitra ato fa nahita bibidia niakatra avy amin'ny ranomasina Jaona manana lofito sy tandroka 10. Ny bibidia izay hitako izy dia tahaka ny léoparda, ny vavany tahaka ny vavan'ny leona, ny tongony tahaka ny any bera. Inona moa no tinambara amin'izany amin'ny Apokalipsy 7:10 dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny rano dia entina ilazana vahoaka betsaka na firenena maro. Sy tonga ho azy zany raha toka niakatra avy amin'ny ranomasina ilay bibidia dia nanana lofito sy tandroka 10. Lofito dia entina ilazana firenena 7 lehibe izay ho mpitarika an'ity bibidia ity. Ny tandroka 10 dia entina ilazana filohampanjakana 10 ivoaka avy amin'ity lofito ity na ilay firenena 7. Ny filazana moa ny amin'ny hoe bibidia izay fahitako tahaka ny leoparda, ny vavany tahaka ny vavaleona sy ny tongony tahaka ny anibera dia fahitantsika ihany ny Daniela 7 fa ireo karazana ampera maro isan-karazany izay fandimba ifian'izao rehetrarehetra izao ihany ireo. Ny leoparda hoentina ilazana ny fanjakana greka, ny liona hoentina ilazana ny fanjakana babilona, ny bera hoentina ilazana ny fanjakan'ny mediana sy ny persiana. Ireo rehetrarehetra ireo zany ireo ampera efa nisy teto hatramin'izay dia ikambana ho iray anangana an'ity fanjakan'ny babilona, fanjakan'ny bibidia ity ka tsy ry zareo ireo ihany nefany fa hiaraka amina firenena maro isan-karazany ambaran'ny Daniela 2:20 fa na firenena matra na firenena manan-karena dia amin'ny heriny hiara-iasa anangana an'ity fanjakan'ny bibidia ity avokoa tondratsatongotra ozy izy ny tapany vy ny tapany tanàna toy izany fanjakana ny tapany mafy ary ny tapany omalemy izany hoe na firenena matra na firenena manan-karena dia kambana amin'ny heriny anangana an'ity fanjakana ity avokoa. Tsy vitan'izay ihany amin'ny Daniela 2:17 dia mahita ihany koa tsika ny amin'ny hoe firenena tsy mitovy rafitra hatramin'izay na firena. Ohatra hoe ry zareo Amerikana hiara-iasa amin'izareo Rosiana, zavatra tena tsy nisy mihitsy zany. Ry zareo Frantsay hiara-iasa amin'izareo Corée du Nord. Fantatritsika tsara fa ny rafitry zareo tandrefana dia tsotra ihany ny amin'ny hoe demokrasia, fanalalana, fahalalana miteny, fahalalana maneho hevitra, fahalalana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny ary amin'ny firenena mandalany amin'ny rafitra communiste dia fantatritsika tsara fa didy jadona, tsy fahafahana miteny, fanagadrana ireo opposition sy ny sisa rehetra amin'ny fotoanandro ny reny na dia tsy olona na firenena tsy mba mahay miaraka ary firenena tsy mahay mifandefitra, firenena tena tsy mitovy rafitra mihitsy. Bara ny Daniela 2:17 fa hiaraka ireo to nahitanao vy miaro tanimanga, visy tanimanga zany zavatra tokony miaraka mihitsy nefa voatery tsy maintsy miaraka. Toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona ozy nefa tsy tambatra izy toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany. Zany hoe tsy te hiaraka ireo, tsy afaka miaraka mihitsy ireo raha ny tena lôjika satria vy tsy afaka miaraka amin'ny tanimanga. Nefa no ny antony manokana izay mbola ho azavaintsika amin'ny fotoanandro manaraka eo. Inona moa ny antony mahatonga andreo tsy maintsy hiaraka? Dia tsy maintsy hiaraka ihany ireo ary anome ny heriny sy ny fahefany anangana an'ity fanjakan'ny bibidia ity. Daniela 2:20 dia misy teboka lehibe anankiray ihany koa tsara ho fantatra, anana fanapahana lehibe
amin'ity fanjakan'ny bibidia ity ny fanjakana romana ozy izy ny ten'Andriamanitra ato hoe firenena mizarazara izy nefa isy herimby eo am rehefa miresaka ny amin'izany herimby zany tsika inona moa ilay asary lehibe tany Nebokadnezar-mpanjaka teo amin'ny ranjo fiozy izy tsika de hoentina ilazana ny fanjakana romana rehefa miresaka hoe vizantsika amin'ny sary olona lehibe ato amin'ny tany toko faharoa de ny fanjakana romana ka milaza ny ten'Andriamanitra eto hoe firenena mizarazara izy firenena maro isan-karazany izy nefa isy herimby zany isy ny fanapahany fanjakana romana anana domination goavana amin'ity fanjakan'ny bibidia ity zany ry zareo fanjakana romana amin'ny fotoan'androny. Amma fanjakana azy de misy ny toerana iasany isy ny siège social ozy tsika raha zay no malaza azy tsotra apokalypsy 7:7 de manambara mazava ny tenin'Andriamanitra ato fa de any amin'izany tanana antsoina hoe Babilôna lehibe zany no siège social n'ity fanjakan'ny bibidia ity. Tsika hoe bon zany tonga de any Iraka ane zany no ahitana satria any Iraka no tanànan'ny Babilôna zay no afatarana hoe ara-tantara tokoa de any Iraka misy an'ity tanànan'ny Babilôna ity kanefa ny raha ara-paminaniana no andraisana an'le teny eto de tsy any Babilôna loatra kory kala i Babilôna any Iraka no tiana ho tenenina fa Babilôna igala hoentina ilazana ny amin'ny tanàna izay ny siny fanoherana n'Andriamanitra hatramin'izay fantatritsika tsara ny tantaran'izany tilikambony Babela izany fantatritsika tsara ny tantarany sary olona lehibe volamena natsanga Nebokadnezar-mpanjaka tany Babilôna tamin'ny fotoan'andro fantatritsika tsara niavonavo ngany Nebokadnezar-mpanjaka teo amin'ny seza fiandrianana tany Babilôna zany rehetrarehetra zany de hoentina ilazana fa tanàna isin'ny fanoherana an'Andriamanitra de zay no ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe ano isin'ny foiben'ny fanjakan'ny bibidia zay antsoina hoe Babilôna lehibe ka io mety ho any Amerika mety ho any Chine mety ho any Russie mety ho any France mety ho any Italie mety ho any Madagasikara tsy fantatro fa amin'izay fotoana zay tsika no ahita azy somary efa lasa angamba zay ny fotoanantsika hotoizantsika amin'ny herindray filazalazana mahakasika ny amin'ny ity fanjakan'ny bibidia ity satria mbola misy zavatra maro isan-karazany ambaran'ny ten'Andriamanitra amatarantsika amin'izany fanjakan'ny bibidia zany izay ijoro tsy oela amintsika miresaka zao de efa mikonokona amin'izany zao tontolo zao hoentina amintsika manaraka eto ihany koa zay azosika resana amin'izany tahaka ny ahoana ny fiomanana zao tontolo zao efa manomboka miditra tsikelikely amin'izany fanjakana tokana izany ny firenena rehetra raha tsy tapaka ny fandaharantsika eto mba ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny amin'izany fiavian'i Jesosy sy ny andro farany izany andeha metraka ny veloma mandram-piaona mandrapitafa ao amin'ny video manaraka indrasany arota in'Andriamanitra veloma tompoko.